dia faly miarabantsika rehetra indray mandre zao afatry ny tenin'Andriamanitra izao. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay tondran'Andriamanitra antsika androany dia toizantsika ihany ny fijerena ny bokin'ny Hebreo. Ao amin'ny Hebreo toko fa 2:10 amin'ny 2:20 indray no ijerevantsika ka hatramin'ny 5:20 dia ny toetsaina na ny toepo nananany Mosesy. Tsy nakory zany toetsaina na toepo nananany Mosesy zany fa vombaran'ny tenin'Andriamanitra hoe finoana no nandava Mosesy, tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy izy no hiara-pahoriana amin'ny zanak'Israely toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana satria nijery ny famalintsoa izy. Zay toepo Mosesy zay zany no tena ndao mba hianarantsika hoe nijery ny famalintsoa izy. Nisy safidy goavana be teo anoloan'i Mosesy. Voalohany aloha dia eo ny zanaky ny zanakavavin'ny Farao azy, petraka tao an-dapa izy zany, petraka tao amin'ny lapam-panjakana. Azontsika an-tsaina avy hatrany zany tao an-dapa-panjakana zany fa toerana feno fahefana, zavatsoa any Egypte ao ny tenin'Andriamanitra zany. Izy zany tena niaina amin'ny zavatsoa any Egypte, fafinaretana, filalaovana, filibana, fahefana, zay tia Mosesy atao dia azony natao daholo satria ao an-tranon'ny Farao izy mipetraka, ao an-tranon'ny mpanjaka izy mipetraka, manaiky azy ny olona rehetra, tsiritra azy ny olona rehetra, anana ny vola, anana ny harena, azony atao zay tiany atao dia azony atao daholo. Dia eo anilany indray nefa ny zanak'Israely izay firenena niaviany, safidy faharoa zany zay, dia andevo miaritra fijaliana, fahoriana, asa mafy, asa terivozina, kapoka, fantrana, fahoriana. Zany no niandry niainany ny zanak'Israely. Dia manoloana an'ireo safidy ireo nefany dia ny safidy ny raisin'i Mosesy dia naleo ny safidy niara-pahoriana amin'ny zanak'Israely. Nalaony zany ny safidy an'ilay zanak'Israely izay anatin'ny fijaliana ihany no ny fanandevozana, fahoriana no ny fanandevozana, asa mafy. Naleo ny fidy an'izay satria ny antony ilay toepony sy toetsainy dia ny hoe nijery ny famalintsoa izy. Zany hoe rehefa jerena zany ny Mosesy dia izao hoe ato amin'ny lapam-panjakana ato amin'ny Farao tena miaina amin'ny zavatsoa any Egypte, afaka manao zay tiako atao, na filibana, na fafinaretana, zay tiako atao rehetra, miaina amin'ny zay mahafinaritra ny foko, mahafinaritra ny saiko, mahafinaritra ny masoko. Fa saingy nijereny hoe aiza moa zany ny efaran'ity, ahoana moa zany ny efaran'ity zavatsoa any Egypte ity. Dia teo izy no natsapa hoe tena ratsy fatiatoka ny efarany. Dia teo amin'ny Egypte, teo amin'ny zanak'Israely indray nijery izy, fahoriana, fanandevozana. Fa aiza moa zany ny efarany reto zanak'Israely izay manompo an'Andriamanitra reto. Dia natsapa izy hoe tena tombotsoa. Dia ny fidiny izay misy tombotsoa sy azahoany tombotsoa. Ry havana izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao, ndao tsika mba hianatra an'izay toepo, toetsainy Mosesy zay. Le toetsaina sy toepo mijery
any aoriana, mijery ny hafarany, mijery zay azahoana tombontsoa mijery zay azahoana tombontsoa, zany ny toe-po na toe-tsainy Mosesy. Tsarovy tokoa fa ty zao tontolo zao ty feno rendrarendra, feno fafinaretana, feno filibana, afaka manao zay ty ataony olona, fa tsarovy tsara nefa fa izao nefa rano ty zao tontolo zao ty, nefa rano ny filibana, ny fafinaretana, ny zavatsoa n'izao tontolo zao, misy zavatsoa ngeto am'izao tontolo zao, misy zavatsoa, misy zavatra mahafinaritra reny rehetrarehetra reny, nefa rano reny reny de fahoriana mandrakizay, fijaliana mandrakizay, farihy rehetrafa solofara mandrakizay. Fa ao amin'ny fanompona an' Jesosy indray nefany, ao amin'ny fanolorantena ho an' Jesosy, ao amin'ny fiainana miaraka amin' Jesosy, ao amin'ny fiainana manompo an' Jesosy. Tsy midika akory zany hoe rehefa manompo an' Jesosy dia ahantra, tsy zay. Tsy zay no tiantsika resahana hoe tahaka ny zanak'Israely zany, tsy zay, fa ry zareo tao anatin'ny fanandevozana. Fa rehefa manompo an' Jesosy tsika, rehefa manolotra ny fiainantsika ho an' Jesosy tsika, rehefa manaraka an' Jesosy tsika, nefa ran'izay indray dia fiainana mandrakizay, fiainana tsara lavitra, fiainana feno fiadanana tsy manapataperana. Ka androany aho dia manasa anao amin'ny zavatra rehetra dia jerevony hoe aiza moa ny hafarany zao fiainako zao. Raha ohatra ianao ka tsy manompo an'Andriamanitra fa variana amin'ny filibana zao fiainana zao sy fafinaretana amin'izao fiainana zao, dia azadino fa ny hafarany zany dia fahaverezana mandrakizay, farihy rehetra fisolofara mandrakizay, fanaintainana mandrakizay. Fa raha ohatra kosa ianao manolotra ny fiainanao an' Jesosy, manapa-kevitra anatona an' Jesosy, manapa-kevitra anaraka an' Jesosy, ny fiafarany zany dia toerana mahafinaritra sy fiainana mandrakizay. Ka noho izany ary manasa anao androany aka ny toe-pony Mosesy zay nifidy ny anara-dia an' Jesosy, nifidy ny hanompo an' Jesosy, nifidy ny hanolotra ny fiainanao an' Jesosy. Nifidiana an' Jesosy fa tsara ny fiafarana, tsara fiafarana ary tsara fiafarana mandrakizay rehefa mifidy an' Jesosy. Fa raha ohatra ianao mifidy ny tsy hanompo an' Jesosy fa variana amin'izao fiainana zao mandalo zao, fiainana zay mety misy zava-tsoa fifaliana sy fafinaretana iainanao, fa raha ohatra ianao ka fiainana tsy manompo an' Jesosy nefa rano zany dia fahoriana sy fijaliana mandrakizay. Ka dia Andriamanitra ny tahantsika, Andriamanitra ny anampy anao mba hahatonga anao hanana toe-pony Mosesy isafidy zay azahoanao tombony any aparany. Dia mirary soa antsika rehetra tompoko ho tahin'Andriamanitra isika.